Soa eto amin'ny fandariny indray sika androany. Ny première substitut eto amin'ny TPI Anosy no hitondra fanazavana mahakasika ny fisavana na ny perquisition izay atao ilaina amin'ny fanadihadiana arakeloko. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Zosylalana eto amin'ny télévision nationale malagasy. Inona ny atao hoe perquisition na fisavana? Ny atao hoe fisavana na perquisition dia fahefana omeny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka ny mpiandraikitra fikarohana fandikan-dalàna na ilay antsointsika amin'ny teny frantsay hoe officier de police judiciaire, ireo mpitandro filaminana toy ny polisy, ny gendarme, ao koa ny mpitsara hiditra amin'ny toerana an'olom-pirenena toy ny trano fonenana, ny manodidina ny trano fonenana, ny toeram-piasana sy ny manodidina azy, ny fiara mba hitady porofo mikasika ny heloka toy ny zavatra atota taratasy-nady, atota-kevitra mikasika ny asa, mba hijery ihany koa ny olona nanao heloka na anaovana fanamarinana mikasika ny fanadihadiana fandikan-dalàna na ilay hoe verification. Miteraka fanohitohinana eo amin'ny fahafahana sy ny toeran'ny olom-pirenena ny fanatanterahana ny fisavana na ny perquisition. Tsy maintsy tanterahana araka ny voalaza ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka ao amin'ny andininy 730 ka hatramin'ny 530 sy ny ao amin'ny andininy 120 ka hatramin'ny 220 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka, ny fanaovana ny fanadihadiana sy ny fisavana izany. Inona avy ny fipetrarahina mba ahafahana manao ny perquisition? Voalohany dia takiany lalàna ny fananana ny fahazon-dalana isava. Ny fahazon-dalana isava dia ny lehibe ny fampanoavana no manome izany, izay antsointsika amin'ny fiteny mahazatra hoe mandat de perquisition. Ny mandat de perquisition dia fanomezan-dalana ny officier de police judiciaire na mpanao fikarohana fandikan-dalàna isava ny tokantranon'olom-pirenena ny manodidina ny toeram-piasana na ny fiarany mba hitadavana porofona fandikan-dalàna. Tsara dalàna araka izany ny fanaovana perquisition raha tsy eny an-tanan'ny mpanao fisavana ny taratasy fanomezan-dalana io. Ny mpitsara-papanoa sy ny mpitsara-panao famitokana dia samy afaka mandidy na manome lalana ampanao fisavana raha ilaina amin'ny fanadihadiana raha arakeloka eo an-tanany izany. Afaka misava amin'ny toerana rehetra ve ny mpanao perquisition? Izay voalaza ho faritra fiasan'ny mpanao fanadihadiana ihany ny faritra azo anaovan'ny fisavana, izany hoe compétence territoriale. Raha tsy misy ny fanomezan-dalana mifandraika amin'izay dia tsy mahazo miasa ivelan'ny faritra iasany ny mpanao fanadihadiana fandikan-dalàna. Amin'ny ora toinona no afaka anaovana ny fisavana? Araka ny voalazany andininy 730 220 amin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka. Ny fanatanterahana amin'ny fisavana dia tsy maintsy eo anelanelany amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva. Tsara ho marihana anefa fa raha nanomboka alohany amin'ny 7 ora hariva ny fisavana dia azo tohizana any ao aorianan'io ora io mandra-pahavitana izany fisavana izany. Marina ihany koa fa ny mpiandraikitra amin'ny fandikan-dalàna dia tsy maintsy mampihatra ny fepetra rehetra anajana ny tsiambaratelo ny asa sy ny zohy-aro-tena mandritry ny fanaovana ny fisavana. Azo ny tompotrano atao ve ny mandany fisavana atao aminy? Ny fisavana dia atao eo anatrehan'ny olona ahina ho nanao heloka na ny solo-tenany. Araka ny andininy 530 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady heloka dia ilaina ny fanekena na tsia omeny tompotrano amin'ny fanaovana ny fisavana. Ka izany dia atao eo anatrehan'ny mpiandraikitra manao ny fikarohana fandikan-dalàna anankiroa na vavolombelona anankiroa. Raha mandany tompotrano amin'izay fotoana izay dia satria moa efa eny an-tanan'ny mpanao fikarohana fandikan-dalàna ny mandat de perquisition
dia alefa foana ihany a ny fisavana na dia misy ary izay fandavan'izay fa saingy amin'izay fotoana izay a dia tsy maintsy atrehan'ny filompokotany a sy ny vavolombelona anankiroa ny fisavana. Raha erika tratram-bodiomby dia tsy mila fahazondalana ny fisavana. Azo atao ny manao fisavana na dia tsy misy ara ny mandat de perquisition. Afaka tonga dia miditra ao amin'ny toerana misy ny eloka na ao atokantranon'olom-pirenena izay manao eloka ambodiomby ny mpitandro filaminana manao ny fisavana izay tokony atao. Inona ny zon'ny olona anaovana fisavana? Mananjo iari-tena atrehan'ny mpisolo vava na izay olona tiany hanatrika azy ny olona hinananao eloka mandritry ny fisavana atao aminy. Inona avy no mitranga mandritry ny fisavana? Mandritry ny fisavana dia tokony ho hajaina zo fototra ananan'ny tsirairay, fanajana ny trano savaina, ny maha olona ary ny fiainana manokany tompontrano. Tsy tokony ohatra ny ilain'ny fanadihadiana ny fandikan-dalàna ny fisavana tanterahana. Arak'izany tsy tokony ho hita hoe tsy voakasiky ny fandikan-dalàna ohatra ny entanao an-tranon'ny tompontrano kanefa dia batainao andeha ho angalarinao. Tsy ao anatiny fepetra voalaza amin'ny fisavana izay. Manahoana ny fanakezana ny zavatra hita ao mandritra ny fisavana? Mpiandraikitra amin'ny fikarohana fandikan-dalàna no manao fanagiazana ny taratasy na antota taratasy na zavatra na zava-pantatra momba ny informatika izay mety atao pirofo na ho vesatra na ho ala vesatra amin'ny eloka iahina ny olona anaovana ny fisavana. Ireo singa ireo dia isaina ary fatorana atao selea araka ny fiteny mahazatra. Inona ireo fandikan-dalàna afaka anaovana perquisition amin'ny fotoana rehetra? Araka ny 220 amin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady eloka, ny fisavana izay mahakasika fandikan-dalàna mifandray amin'ny fanohitohinana amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fiandrianam-pirenena na ilay antsointsika amin'ny teny vahiny hoe atteinte à la sûreté de l'État dia azo atao amin'ny fotoana rehetra na andro na alina. Inona avy no tokony ho hita ao anatin'ny procès verbal ny perquisition? Ao anatin'ny fitaraiketana an-tsoratra dia tokony ho hitao ny filazana fa ny sakana ny fisavana natao ny tompontrano na nanaika ny fisavana natao ny tompontrano. Mitovy amin'izay ihany koa raha ohatra ka hoe tsy misy olona atao amin'ilay trano kanefa natao ihany ny fisavana dia soratana ao anatin'ny firaiketana an-tsoratra izay fanaovana perquisition tsy natrehan'ny tompontrano izay. Tokony ho hita ao amin'ny firaiketana an-tsokatra ny mombamomba ny mpanao fikarohana fandikan-dalàna, ny daty sy ny ora nanomboana, ny toerana nanaovana ny fisavana, ireo fananana nogiazana, ny mombamomba ny olona nanatrika ny fisavana. Mila soniavy ny olona nanatrika rehetra ny firaiketana an-tsokatra. Manahoana indray ny fanagiazana? Ny fanaovana fanagiazana dia mahakasika ny zavatra mifandraika amin'ny eloka na izay raisina ho pirofo ary araka ny voalazantsika teny aloha dia tsy maintsy atao selea izany. Tsy maintsy anaovana fanisana ny zavatra nigiazana ary anaovana firaiketana an-tsokatra dia ampiarahana amin'ny voalaza rehetra teo ao amin'ny firaiketana an-tsoratra mikasika ny perquisition izany. Inona ny vokatra ny fisavana tsy manaja ny fepetra voalazan'ny lalàna? Ny fisavana no tanterahana tsy araka ny fepetra voalaza ny fehezan-dalàna momba ny paikady eloka na antsointsika amin'ny teny mahazatra hoe perquisition irrégulière dia tsy manan-kery ka foana. Tsy azo raisina ho pirofo ary na dia nisy ara ny fisavana dia mijanona hatreo ilay izy fa tsy misy fiantraikany aty amin'ny fanaovana fanadihadiana satria fisavana tsy ara-dalàna. Miteraka andraikitra ho an'ilay mpanao fisavana izany fanantanterahana perquisition irrégulière na fisavana tsy ara-dalàna izany. Ka izany andraikitra izany dia andraikitra arakeloka. Araka ny andininy 420 andalana voalohany sy ny 420 amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia
manasazy izany ho toy ny fidirana keriny antranon'olom-pirenena ny lalàna. Fentana kely ary momba ny ora azo anaovana perquisition. Tsy ara-dalàna ny perquisition raha ohatra ka tsy manaraka ilay ora voalazan'ny lalàna hoe amin'ny 5 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva ny tokony anatanterahana azy. Izany hoe tokony ao anatin'ireo ora ireo ny fanombohana azy. Raha ohatra ka amin'ny 7 ora alina ianao vao hanomboka perquisition dia tafiditra ao anatin'ny perquisition tsy ara-dalàna zany. Toy izany ihany koa ny perquisition amin'ny 3 ora maraina. Akoatra ny araka voalaza teo hoe atteinte à la sûreté de l'État no anaovana ny perquisition. Amin'izay fotoan'izay azo atao amin'ny ora rehetra ilay izy fa tsy azo lazaina hoe tsy ara-dalàna. Misaotra ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny Televiziona Malagasy nanome fotoana ny fampanaovana Antananarivo nahafana nitondra ny fanazavana mikasika ny perquisition na fisavana teto amin'ny fandaharana Sosy lalàna. Ny tokony ho fantatra raha hividy tany iray mba tsy ho very vola. Valmiaraba ny vahoaka malagasy izay mijery ny Televiziona Malagasy amin'izao fandaharana Sosy lalàna izao. Ahoana ny ahafantarana fa azo vidiana ny tany iray? Raha ny lalàna eto amintsika dia mametraka prinsipa mazava tsara aloha fa tokony ho tompon'ny tany no mivarotra ny tany. Inona ny dikan'izay? Zany hoe efa misoratra aminao zany ilay tany izay vao azonao amidy io tany io. Ahoana zany hoe vita soratra aminao ny tany iray? Na io vita titre aminao le tany na io vita kadasitra aminao le tany. Zany hoe andalam-panaovana ny titre zany dikan'izay rehefa vita kadasitra. Na io certifié aminao ny tany, zany hoe anananao karatany. Zay zany mahakasika an'ilay olona tompon'ny tany izay hivarotra an'ilay tany. Misy fitsipika telo tsy maintsy fantarina raha hividy tany. Soratra amin'iza ny tany iza ilay olona mivarotra io dia aiza ilay misy ny tany. Ireo telo ireo zany tena tokony ho fantarina. Ny voalohany indrindra dia hoe misoratra amin'iza ny tany. Ho jerevantsika aloha hoe tany titré amin'ilay mpivarotra zany ilay tany. Na hoe titré amina olona zany ilay tany amin'olon-tsotra. Dikan'izay manana certificat de situation juridique io tany io. Vita titre io, vita borne io tany io. Raha ohatra ka mbola tsy mampiseho an'izay ilay mpivarotra dia takitsika zay hoe aiza ny certificat d'immatriculation de situation juridique an'io tany io. Io moa le lazaintsika hoe juridique. Aiza ny juridique? Dia rehefa mijery an'ilay juridique atsika, minimum na zavatra tokony fantatsika dia ny hoe juridique tamin'ny vina. Tokony aloha mba eo amin'ny 3 volana eo na 2 volana na vao 2 volana ilay juridique. Satria raha vao namidy le olona io tany io ka mandeha makany amin'ny domaine izy manao mutation dia efa miova sahady ny ary amin'ny juridique. Ka raha ohatra ka juridique tamin'ny herintaona na tany amin'ny 2 taona no asehon'ilay mpivarotra anao dia mba mailomailo kely fa aleo juridique mba tsy mihoatra ny 3 volana zany no jerevana. Dia rehefa mamaky an'ilay certificat de situation juridique isika dia misy soratra ary ambony ary hoe délivré à la demande de. Ilay mpangataka an'ilay juridique tany amin'ny service de domaine no misoratra eo fa tsy ilay tompon'ny tany. Zay no manaraka eo hoe délivré à la demande de dia ilay olona nangataka anazy zay. Fa jerevana tsara ilay izy hoe tany ny voasoratra ao anatin'io juridique io manaraka an'izay niteneniko teo zay dia ny fehezanteny manaraka dia hoe ny tany izay mitondra ny anarana hoe dia lazainy eo ny anaran'ilay tany, ny mitondra ny laharana titre dia lazainy eo ny numéro de titre, appartient à dia lazainy eo amin'izay le tena tompony zany ara-dalàna. Iza le tena tompony misoratra eo amin'izay. Mety ho maromaro io tompony io
mety olona ray ihany koa io tompony io. Dia lazainy ao ihany koa ny haben'ilay tany, 4 hektara lay tany. Lazainy ao koa hoe ahoana ny nahazahoany ireo tompony ireo an'ilay tany. Mety hoe mividy koa ireo tompony io, na hoe nandova io tompony io, na hoe tena vao nanao immatriculation tamin'ny tany-panjakana mihitsy io olona tompony io. Voalaza ao anatiny ao io certificat de situation juridique io, ary zay tena mila jerevantsika dia ny hoe misy vesatra ve io tany io. Mety hoe misy vesatra izy, mety hoe misy hypothèque, mety nanaovana trosa tany amin'ny banky, mety hoe misy prénotation io fa mety miady io tany io dia mbola misy zavatra maromaro mbola mandeha any amin'ny tribunal ka mbola tsy tokony etsehana aloha, zay le prénotation. Dia mety koa hoe natao antoka io tany io, mety sahala amin'izay ao anatin'io certificat de situation juridique io daholo no ahitantsika an'izay. Dia ny farany indrindra angambany izay taoko hoe tokony ho fantatratsika dia hoe misy sonia lay certificat d'immatriculation de situation juridique, zany hoe misy ny namoaka anazy, na mety ho QR code io dia afaka mampiasa telefônina atsika mijery an'ilay izy an'ilay QR code dia afaka scanena somatsara zany izy itsika moa fa miditra amin'ny teknôlôjia vaovao zany dia efa maro ny toerana manao an'izay. Izay ny voalohany tokony ho fantatra dia ny juridika ny tany. Ny faharoa tsy maintsy fantarina ihany koa dia hoe aiza ny misy lay tany. Miresaka plan indray zany no ahitantsika an'izay. Eto aloha dia tsoriko marina fa vitsivitsy ny olona mahay mamaky plan ka mampirisika atsika mba tsy ho voafitaka, aleo maka olona mahay mamaky plan, zany hoe maka géomètre atsika. Ny géomètre tonga dia mahafantatra n'io plan io hoe tena izy tokoa ty toerana ty. Iny plan iny zany no ahitana hoe le numéro ny titre tary amin'ny juridique tarive mifanaraka amin'ilay numéro ny titre ato amin'ny plan. Ny anaran'ny tany, numéro ny titre, ny haben'ny tany, ny superficie zany na ny surface moa filazantsika anazy 4 hektara na hoe 4 mètre carré io tany io. Misoratra ao anatin'ny plan ihany koa zay, sady misoratra any amin'ny juridique izy misoratra amin'ny plan. Tokony fanaraka zany ny misoratra ao amin'ny plan sy ny misoratra ary amin'ny juridique. Dia ny tena tsara dia tena mijery an'ilay tany eny atoerana mihitsy, satria indraindray koa misy koa ny olona dia milaza hoe eto ilay tany amidiko aminao, nefa tsy mifanaraka amin'ilay plan akory n'ilay toerana torony. Toerana torony mety tsara be manahitaitra anao, nefany tsy zay kay ilay taratasy. Dia zay ilay itenenako hoe tena mila maka atsika géomètre expert mijery an'ilay izy dia mijery azy eny atoerana. Dia ao anatin'io rehefa mijery azy eny atoerana tokony ahita n'ilay borne hoe aiza le limite n'ilay tany amidy io ary misy borne ve ao. Tokony ho fantarina tsara zay zavatra zay ary tokony ho hitan'ny géomètre expert dia mahita an'izay, zay ny jerevany rehefa manao visite eny amin'ilay tany. Ny fahatelo tsy maintsy fantarina ihany koa dia hoe iza ilay olona mivarotra ity tany ity. Move io olona tsy tompon'ny tany akory sa olona tena tompon'ny tany. Tsara jerevantsika ny karapanondrony hoe iza mariny ianao ve lay misoratra ao amin'ny certificat de situation juridique. Raha milaza izy fa tompony ny anarany ao anatin'ny karapanondro dia mitovy amin'izay ny anarana ary anatin'ny juridique. Raha ohatra ka tsy tompony izy dia manana fahefana ve izy hivarotra. Zay mila fantaritsika zay. Inona lay fahefana ananany mahatonga anazy mivarotra an'io. Mpandova ve izy? Dikan'izay raha mpandova dia tokony manana zany acte de notoriété na hoe taratasy fandovana. Zany tsy any amin'ny domaine na any amin'ny topo no ahitantsika azy fa any amin'ny commune mamoaka an'izay taratasy zay. Hoe izavy ny mpandovan'ilay olona misoratra ao amin'ny taratasin'ny tany ao. Fa ny mpandova tsy tokony mandova raha ohatra ka mbola tsy maty ilay tompon'ny tany. Zany hoe le tompon'ny tany no tokony mivarotra fa tsy hoe ny mpandova akory fa ny tompon'ny tany. Dia izy no tokony mivarotra an'ilay tany. Fa kosa zany raha ohatra ka tsy misoratra amin'ny tany dia mazava ho azy fa tokony manana an'izay fahefana hivarotra zay ilay olona na amin'ny alalana
procuration avy amin'ilay tompony tany io na amin'ny alalan'ny procuration izay ataon'ny mpiara-mandova rehetra na hoe izy rery ihany no mpandova dia izy zany no mahazo an'izay fahefana izay ka mila assurentsika tsara izay hoe fahefan'ny olona mivarotra izay. Raha ohatra ka efa maty ilay tompony tany misoratra amin'ny juridique dia ahoana? Dia mila zany provena zay hoe maty izy, zany hoe aiza ny acte de décès hoe maty tokoa ary ilay olona misoratra ato io. Rehefa hita hoe efa maty tokoa izy dia izay tsika no mijery ny acte de notoriété. Izy avy ary ny mpandova, maromaro ve mpandova, dia ireo olona mpandova ireo aiza daholo ireo olona ireo, satria tsy maintsy manao signature ny acte de vente izay olona zay raha ohatra ka misy maromaro ny mpandova. Zay zany mba tokony ho sura amin'izay zavatra telo zay aloha isika, zay vao mandeha mikarakara ny taratasin'ny tany aty amin'ny service des domaines. Mila fantaritsika tsara zany ny tany aloha, mila fantaritsika tsara iza ny tompony ary iza io mpivarotra io. Ny tany titiré dia midika fa efa tokony ho vita borne. Rehefa titré izy mazava ho azy efa borné ary manana saritany izy manana certificat de situation juridique. Rehefa mangataka an'io juridique io tsika dia any amin'ny circonscription des domaines na ny hoe sirdoma no angatatsika an'izay. Rehefa angataka amin'ny plan tsika dia any amin'ny circonscription topographique na sirtopo no ahitantsika an'izay. Misy 480 ny isan'ny circonscription topographique sy ny circonscription domaniale manerana an'i Madagasikara. Afaka mety ve ny tany vita kadastra fa tsy vita titre? Raha vita kadastra ilay tany dia mazava ho azy tokony ahazo certificat de situation juridique. Ny miova fotsiny dia tsy numéro-na titre sy anaran'ny tany no hitantsika any amin'ny certificat de situation juridique fa ny mahakasikasika an'ilay parcelle ary ny mahakasikasika ny fitsarana izay natao an'io parcelle io hoe rehefa notsaraina izy tamin'ny fitsarana amin'ny tetivohitra dia nahitana fa irakoto na irabe no manao ny fambolena eo ka misoratra amin'ilay tany. Zay zany no voalaza an'ilay certificat de situation juridique. Ary ny plan izay mivoaka dia plan cadastré ihany koa dia ahitantsika parcelle maromaro ka ny alalana azy fa ara-dalàna io plan io dia plan avoakany circonscription topographique ihany koa ary misoratra ao ny numéro nangatahana azy, ny daty nangatahana anazy hita ao anatin'ilay plan ao ary soniavin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny circonscription topographique izay plan izay. Mitovy amin'ilay juridique ihany koa soniavin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny circonscription domaniale lay juridique. Zany hoe mitovitovy ilay principe zany raha titré sy cadastré ilay tany. Ny tany vita karatany ve afaka amidy? Fantatsika tsara fa ny certificat foncier na ny karatany dia ny eny amin'ny commune no mamoaka azy. Ary matoa zany certifié amin'ny olona anankiray ilay tany dia efa nisy procédure maromaro natao teny amin'ny commune ary navoakan'ny commune zany soniavin'ny maire izay karatany izay. Dia iny karatany iny zany no entin'ilay mpivarotra ary jerevantsika ao anatin'ilay certificat foncier na hoe karatany iny fa misoratra ao anatin'iny certificat foncier iny ny anaran'ilay olona tompon'ilay tany ary hita ao ambadika ao ny sarin'ilay tany sy ny haben'ilay tany. Zay zany no hitantsika ao anatin'io certificat foncier io mitovitovy amin'ilay principe ny titre teo fa ny titre juridique sy ny plan. Fa any amin'ny commune zany izy any amin'ny karatany dia hita ao amin'ny taratasy anankiray ao ny plan sy ny juridique. Ilay principe telo izay niteneniko antsika teo ny hoe iza no misoratra amin'ilay tany, aiza ho aiza misy an'ilay tany ary iza ilay mivarotra. Io zany dia tazomintsika foana na ilay tany vita titre na ilay tany vita kadastra na ilay tany vita karatany dia tazomintsika ihany izay zavatra anankitelo izay.
Etam-pamaranana ary dia mampirisika atsika anoratra ny tany amintsika mba hahafahantsika mivarotra n'ilay tany raha ohatra ka hivarotra. Fa mampirisika ihany koa ho an'ny mpividy. Ianao raha hividy tany volanao no ho atontonanao ao. Hevery fotsiny hoe raha misy olona mivarotra bisikileta anao tsy maintsy anontanianao aloha hoe anazy tokoa ve io bisikileta io. Misoratra amin'izy io, aiza ny taratasiny io. Ary ity mpivarotra ity ve ilay misoratra ao anatin'ny taratasin'ilay bisikileta. Ary aiza le bisikileta, mila jerevanao tsara mihitsiny. Bisikileta mandeha ve? Sa dia ty bisikileta misy vesatra, sao dia efa natao antoka tany amin'olona tany, sao dia efa namidiny tany amin'olona hafa koa. Ka raha vao tsy azo antoka dia mampirisika atsika aza mividy aloha raha tsy teo very vola satria tsy tery lalana ny ratsy. Aleo tena assurentsika hoe tena tompon'ny tany no mivarotra. Complet tsara ny taratasy izay vao mividy. Raha tsy manaraka an'izay tsika dia mandray risika ho anareo ihany ilay risika. Mety ho very vola, mety hahazo tany miady, ary mety tsy ho azonao mihitsy ary io. Mety ho lany vola amina resaka ady fotsiny ianao, ady tany. Ary mampisy tsy fandriam-pahalemana moa efa fantatsika izany. Akamaroany raha vao miresaka hoe ady tany dia matetika tany tsy ananana taratasy no vidian'ny olona ka mahatonga anazy ho very vola, mahatonga azy hoe tsy anaiky mihitsy satria efa nampiasa vola dia lasa mampitombo an'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Mety ho azonao ny tany, mety tsy ho azonao ny tany, izany hoe risika dia anao rery ihany raha ohatra ka mividy tany tsy misoratra amin'ilay tena mpivarotra. Efa miezaka ny ministera manao izay fanamorana ny fomba fahazahoana ny tany izay amin'ny alalan'ny fanaovana ny titre FAOB ODOC na amin'ny alalan'ny fanaovana karatany FAOB na hoe OCFM. Dia mba miezaka tsika miditra amin'ireny anoratana ny tanyntsika tsirairay avy. Ka dia amin'ny fandaharantsika manaraka tsika hiditra lalindalina kokoa amin'ny taratasy rehetra izay ilaina raha ohatra ka hikarakara an'izay mutation izay tsika na hoe andeha hikarakara ny fanaovana saritany dia resantsika manaraka izay. Fa amin'ny androany aloha dia mametraka veloma mandra-piaona isotaka trano, veloma topoka.